dia ao anaty tokantrano tsy dia misy miaino anao loatra, tsy inonjareo anao, zay zavatra teneninao misy manohitra fô, tsy manaiky an'io zavatra io, dia lasa misy problème ny fiainanao. Anao tsy mitantara fa tsy haiko mahita za sarina vola be da be zay tokony ho azonareo, tsy haiko mivadinao ve saminao sa manao akory, dia io zavatra io misy manakana karaha ty sakanana, misy sakana. Or nefa le fanomezam-pahasoavana ao anatinao a no misintona an'ireo zavatra reo. Androany amin'ny apôtre de Dieu anahy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery, zay karazana fanomezam-pahasoavana mbola miafina amin'ny fiainanao, dia diako hidina midina midina ary miala ireo sakatsakanareo. Ho gaga amin'izay ny fiarahamonina manomboka eto, ho isy fitahina tsy ampoizina hitranga amin'ny fiainanareo. Ho isy olona be da be agnontany hoe fa nisino, tsy fantanjareo ty fotoana androany ty, fa misy zavatra mampitain'Andriamanitra aminao androany, misy zavatra mampiraiketin'Andriamanitra aminao androany, misy zavatra mampametra-panontanianao io ho valian'i Jesosy io, misy zavatra mahory ny fonao lava io honeran'Andriamanitra. Aza matahotra fa hoentin'ny tompo amin'ny toerana tegna mety amin'izay ianao, fotoananao zao, andronao zao, mandehana momba anareo Andriamanitra, ho tahinana ny fiainanareo. Ary zay agnaranao ange zay dia manomboka ahita zavatra ianao amin'ny tontolo ara-panahy, satria ozy ny Baiboly hoe manao ny anjely no rivotra izy. Androany ho tonga amin'izay ianao amin'ny toerana tsy ampoizinao, hoentin'Andriamanitra amin'izay ianao Jesosy. Amen. Tia tanana mafy betsika. Dia misy lehilahy anankiray antsoina hoe Jean-Cry. Jean-Cry, est-ce qu'il est là? Jean-Cry, Jean. Ao ve saminjareo magnaraka ny direct eto mba jereo viandrala nareo mijery ny direct. Misy olona zao manana an'izay agnarana zay a, na mety ramosenao sa na danao sa, da afaka mitsangana anao dia anao ny vavatsika. Manomboka zao zaza mba kamokamo mandeha mivavaka, anadanao Jean-Cry, izy ovy le Jean-Cry, anadanao le Jean-Cry. Izy le Jean-Cry. Tanareo a apetrao mikibonareo salama zao ny tagnanareo jiaby. Iroka mandele bobo shikata baba baba raka mama mandola bo shikete geba. Pronte do balika mandola bagabosta. Ny olona mitondra n'izany agnarana zany no ny tompo a, misy antson'Andriamanitra ao anatiny. Dia nefa tsy rototra amin'le izy zareo. Dia ny zavatra hitako eto, misy karazana fivoriana ao an-danitra ao, zay mandinika hoe sao dia efa tokony alaigna zareo. Sao dia hoe efa fotoana hony angalana zareo fa tsy ataony zareo mihitsy le mission. So ihany fa nisy an'ity fotoam-bavaka ty. Jesosy io, ry Jesosy zanaky David ô, mamindra fo amin'ny Jean-Cry. Ry Jesosy zanaky David ô,
mamindra-fo am Jean-Christ, Père de l'Éternel, aie pitié à Jean-Christ. Mifona tompo amin'ny mahasolo-tegnan'Andriamanitra anahy eto an-tany. Ninina Jesosy tsy fatanteranjareo. Ninina tompo mety ho fiainany zay mety nampalahelo anao, mifona amin'ny mampanompon'Andriamanitra. Tompo Jesosy malala. Raha marary izy amin'izao fotoan'izao dia sitrahana. Raha ho anatina olana izy tompo vao zay olan'izay. Raha manana olana any amin'ny polisy, zandary, tribunal izy, mety izenao Andriamanitra amindra fo aminy. Votsorako eto androany ny famindram-pon'Andriamanitra. Oka ho izy famindram-pon'Andriamanitra. 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 Ny tompo efa mindra fo tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Petrao amin'ny kibonareo salamizao ny tananareo satria avana ao anaty kibo ao ny toerana tiany fanahy ipetrahana. Dia ny fanahin'ireo olon'ireo amin'izao fotoan'izao ho restauren'Andriamanitra. Aheno vaovao nareo manomboka izao ny amin'ny fiovam-po izay ho ataon'Andriamanitra amin'izareo reo. Le Andriamanitra nay nagnova fo anareo, agnova fo an'ireo fianakavianareo reo. Ary ho voakasika manokana ny fanahin'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Halleluja. Azo toeranareo. Halleluja. Ary izovy le Pélagie. Pélagie. C'est qui Pélagie? Misaotra tompo. Tompo mamindra fo amin'ny Pélagie ianao. Aza vela ho viravirain'ny Satana ny fiainana. Aza vela tompo ho isy kapoka anjo azy. Ok ianao anasitrana azy. Ok ianao amela ny elony. Ok ianao anarona ny fahotany. Ary ambarako tompo fa tahina ty fotoan'androany ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa aveo raha mba azotsika jiaby atao mba tongava ary amin'ny méga église. Misy fandraisana fanasan'ny tompotsika aveo. Satria raha avana amin'izao andro faran'izao Satana tegna romotra. Romotra tegna ny zavatra tiany devoly atao andeha hamono mihitsy. Mety tsy hainao ny tratrany fa le olona akaiky anao. Mety olo fantanao. Dia ndao aveo mba hiaraka iray latabatra amin'ny tompo amin'ny alalan'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Satria ny ranon Jesosy dia ozy ny Baiboly amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe ary izy ireo izy naharesy azy noho ny amin'ny ranon Kristy sy ny teny filazana azy. Ka raha mba misy taridalana atao amin'ny fiangonantsika, anisan'izany zao ny androndroany voalohan'ny volana, alahady voalohan'ny volana roany mandray fanasan'ny tompo atsika dia mba midira agnatin'ilay mandray fanasan'ny tompo. Raha tadidinao nisy fotoana nisy kapoka be ataon'Andriamanitra tao Ezipta. Dia nagnafatra ny Mosesy Andriamanitra hamono ondry. Dia ny rany ondry io nasain'Andriamanitra nateteteny amin'ny tolanam-baravara. Dia nanomboka teo dia ozy Andriamanitra hoe andalo fotsiny
raha hitako ny raha hoisy karazana problème mandalo fotsiny amin'ny fiainanao manomboka androany fa ndotsika iray latabatra amin'ny Jesosy avy eo matoa zaho miteny an'izany misy zavatra hitako misy zavatra ampafantariny tompo anahy eto Alléluia tain'Andriamanitra ny ianao ka mba agnatoro anao za agnaty minitra vitsy ny amin'ny secret anankiray hoe mila manana fitaovana ara-panahy ianao mila manana firakotra ara-panahy mila maninona moa tsika raha antsoina amin'ny teny frantsay dia hoe manteau spirituel hitanareo ny olo tsy mivavaka grave be raha taka-javatra rehefa anao raha mandeha ambanivolo même eto amin'ny ville eto misy an'izany zaza io vao teraka dia asivanjareo ohatran'ny taretra kely zay amin'ny tendany ny sasany amin'ny sandriny aketo amin'ny bras eto asivana raha menamena zay dia tsika mieritreritranizy regny hoe ino fa iregny tompoko de manteau regny zany no fiaro anazy ny sasany amin'ny tongotra aty ny sasany isan-karazany dia zay mahatonga amin'ny Baiboly milaza amin'ny Luka 16:8 maovakitsika vetivety Luka 5:20 dia ny 9:9 Luka 16:8 inona ny raha volagniny Luka 16:8 amin'ny anaran'i Jesosy Luka 16:8 mivaky toy izao manao hoe ary ny tompony nidera ilay mpitandrina tsy marina satria nanantsaina izy nagnino hono izy nanantsaigna nandiniky ary ny tompony izy nidera ilay mpitandrina tsy marina satria nanantsaina izy fa ny zanaky zao tontolo zao reo olona zay tsika gentilisa reo reo olona lazaintsika fa tsy mpivavaka reo fa ny zanaky zao tontolo zao ozy izy dia manantsaina kokoa ny amin'iny karazany noho ny zanaky ny mazava ny olo tsy mivavaka zany grave be raha andiniky fa tsika mivavaka i Baiboly foratsangentsika vao mahita olo raiky anao anarany tagniko to ino Baiboly fomba mampiasa Baiboly donc tsy problème amin'zareo Baiboly fa mila manantsaigna kokoa mila mahatakatra tsika anao zany zao andragnonao ao mba ino zao mba fitaovagna ampiasainao ankoatran'le agnaranao hoe anao mivavaka ankoatran'le hoe anao mpiandraikitra mba managna fitaovagna avenao mba managna couverture avenao mba managna firakotra avenao tainy Jesosy atsika jiaby satria ozy izy manantsaina izy fa ny zanaky zao tontolo zao dia manantsaina ny amin'iny karazan'igny noho ny zanaky ny mazava mampalahelo zao fa atsika mpivavaka dia amen fogna raha mbo atsika atao mafy be amen halleluja nefa anao avake mivarotro tsy mandeha varotronao ny sasany raha moa ataon'olo mivory mihitsy tagnany io tsy normal nga zany ravagna ianao tegna manompo an'Andriamanitra magnaradian'ny tompo mbola azon'olo velivelezigna amin'ny raha tsy manjary magnanjay ka mba atoroko anao izy manomboky niany mila mivelatra kely am'izay saigninao hoe ay misy zavatra be da be azotsika ampiasaina amen ny olona manompo sampy matetika manam-patakaragna be mino be sady mavita maîtriser zavatra maro fa atsika mivavaka loza atsika mifagnenjika ndraiky jerivo mo raha misy ane olo tia mifagnaratsy dia ny paster raha misy olo tia mifagnaratsy dia atsika samy mpivavaka zareo mifiangonana raha namba mafy zare zay o atsika olo tragno raiky nefa tonga an-dagnitra fa taiza anao mba vao nahita tromba ny ady
hoe niady ndraiky hony bototra angizy resy kely maditra dia mifagnenjika hony tsy mifankahazo ndraiky hony angabe miarotromba mavinaregny voavoandraha magnanjany ianao fa ny fiangonana miady ny mpiara-mivavaka miady louange tsy mifankahazo mpandroka devoly mifampibetra molotro betsaka samy mpandroka betsaka tompo ane amindra fomitsika jiaby Andriamanitra androany anafaka ulama azay problème atsika mpivavaka ny olo manompo sampy mavita magnano sacrifice mba zahoany zavatra fa ny mpivavaka na rakitra tsy foiny ohatra zanany ka le ndatsika 5 000 mana mirazany solo malaky sologna malaky io nefa diany ampiangonana keo andeha angataka fitahina amin'Andriamanitra ony angataka tsodrandro amin'Jagnahary ony angataka herin'Andriamanitra ony fa izy tonga keo verinao manakory sasany ara za valopy io valopy vide atoniky tsara izy tsisy fa izy mankalefa koly fo dia mieritreritra ony izy fa volan'ny fitahinany zao tsy miala maigna za tanito karan'izao za tanito ny zanaky zao tontolo zao izy manan-tsaina noho ny zanaky ny mazava za managna namagna zay izy tena mipetraka agny andafo izy fa andehanany Madagasikara ty andeha agny Mazenga amonjy Andriamusara ary io mavita magnomehatra amina omby ateriny aka dia mba nagnotaniko izy ndraiky andro ino zao mahatonga anao magnano karany dia namaly izy io ane ozy izy zava-panao izy mila amiagna raha ozy mila anaovagna sacrifice ozy dia teo zavana navoarainy ty verset Luka 16:8 ty marigna toatra zany ny olo tsy mivavaka zany tegna mafoy jereo misy gombavy sasany te anambady mandeha amina piskidy magnano voady mitsy fa gombavy amitsika ka te anambady na rakitra tsy foiny amitrantagnana fognony magnino angataka petrataka manakory mbarazy fazaha era zegny fo zany tsy midika ndraiky hoe atero aminato ndraiky volanare jiaby tragno raiky tsy zegny fa mba mianatra antegna mba magnaja zava-panahy mianatra antegna mba miconsidere zavatra tahiny tompo anenao tahin'Andriamanitra fiainagnanao io fa tsy hoe fantanao tsara zao fa ohatra hoe andeha am-piangonana anao alaka raha anankiray na hoe angataka zavatra anankiray na miandrandra zavatra anankiray dia ndana igny zavatra igny alevo amina fatakaha alevo amina lalana fanatitra alevo amina lalana sacrifice tahiny tompo anenao tahiny Jesosy anao jerevitsika tsara fa ny mpanompo sampy mavita mamony mamany mitsy mamany azy niteraka anazy vonony satria angatahany sampy ny sasany mamony zanaka ao ny sasany mandoza mbo hazo asina ody fa atsika ino raha mbo asaigna ataotsika ndraikindraiky asaigna mifadianiny za fady za kifa avy namango ele nefa izy avy nasaigna nifadianiny tonga am-piangonana mba teneny hiara-hitsangana atsika marary zay ny andilagna ananjy tsy mahefa mitsangana ela tanao amevamevagnintsika ireo vao zava-pana miteny aminanjy paster mba asany rato ambony ny tagnanao zay tsy afaka dira magnanjegny zay le ola nefa mila valim-bavaka mirakla mila tagnan'Andriamanitra hiasa mila zavatra maro isan-karazany ny mpino kristianina nefa na dia maregny zao hoe agnano an'izao tsika io tsy magnano mba volagny hoe agnano alim-bavaka io tsy tonga ke zany
Torimaso ananjy ny tsy arany amin'izay. Ny sasany zao mba entaniko matetika ndao mba hiara ifoha amin'ny roa mandregny mba hivavaka fa ireo tsy maefa mifoha ireo tsy mavita tsy resin'izay no torimaso anazy. Dia jereva amin'izay noho zay tsy fiasantsika loha amina zavatra maro be indrindra fa mizavam-panahy zay dia lasa ny mpanompo sampy no lasa ohatrany hoe malaza. Ny mpanompo sampy no lasa fantan'olo hoe misy hery. Ny mpanompo sampy mampiasa raha jiaby tokony ampiasaitsika fa tsika croiser les bras. Imagineo za tatoato mampiasa sira fa beta be nge koragna mandeha. Sasany magnaragny pasteur sira. On sasany le pasteur le mampiasa rano igny kar le mampiasa raha tsy manjary regny anao izy io aminareo rehetra tsy mampiasa rano. Mba mivolagna de izy ka olombelogna anao mivolagna hoe za tsy mampiasa rano anao zay faran'olo voritra be mihitsy. Ino mo problème pasteur ko mampiasa rano? Vakio agnaty baibolinao koa fa ny rano de fa nisy teto mialohantsika olombelona. Ary même io vatanao io 70% izy io rano. 70% isanjaton'ny zavatra agnaty vatan'olombelona rano. Zany revaka natonga ny Abrahama rehefa nisy famangina nataon'Andriamanitra taminazy nalaka rano izy maloha. Nalainy Abrahama rano dia nisasany tongotr'ireo anjely sy ireo Andriamanitra zay namangy azy. Dia inona ny zavatra nisy? Satria amin'ny fotoana ianao io very hevitra, amin'ny fotoana ianao tegna regninao mihitsy hoe miasa saigna be, ndana maka rano. Mety avy noroana mpampiasa anao. Tsy afaka andeha hitorina aiza n'aiza. Tsisy olo manjary taregnana. Mety tsy nifehin'olo volanao. Lozonao hoe ino eky raha ataoko zany. Ndana maka rano. E mivavaha. Mizaha Jesosy ho antegna. Tsy manana forsa hiady. Ary tsy resiko igny izy koa za edy tsy maresy zigny. Fa anao nilaza hoe Jehovah hiady ny adinareo fa nareo angina. Ataovy tsotra kely karan'izay dia mipetraha avy eo. Fa igny rano igny magnano tatitry. Satria ny rano afaka mikoragna amin'ny raha jiaby. Raha misy olo tianao hikoragna rano afaka mikoragna amin'ny olo io any. Satria agnatina olombelona za teo misy 70% na rano. Rehefa vitan'ny Abrahama le fampiasagna rano dia jereva avant ny hiala tan-tragnonazy teo le anjely le Andriamanitra dia tonga dia nanontany fa aiza Sara vadinao. Nefa na présentation aby tsy nataon'ny Abrahama hoe manambady za Sara agnarany ary izy tsy miteraka. Fa vokatry le fatakarany Abrahama nampiasa an'izay fitaovagna antsoina hoe rano zay nanomboka teo maheno ny tontolo ara-panahy hoe manana olana raha misety. Sazonareo raha volagniko zany ya. Dia ndana manomboka zao mba mijereva fitaova. Tsy haiko ino, mety peratra, mety bracelet, mety rojo, mety kavina, mety mosoara, mety akanjo, mety kiraro. Tsy haiko inona le mba mety regninao hoe tokony mandresy lahatra anao. Alevo zigny raha zay ndraika mbola tsy tonganao eto niany amin'ny fotoagna magnaraka andeso aty ivavahantsika. Fa ho tsapanao manomboka eo naizanaiza toerana hitondranao an'igny fitaovan'igny, anaovanao an'igny fitaovan'igny dia ho izy fanatrehan'Andriamanitra. Manteau prophétique. Alléluia. Jereva nge tamin'ny andron'ny Mosesy. I Mosesy dia nisehon'Andriamanitra izy tamina endrika roy meny. Dia nanontany an'i Mosesy Andriamanitra, ino mo raha misy aminao Mosesy? Dia nambarany fa tena. Ayo eto aty za tsy pazo izy Andriamanitra tegna anao. Dia izy natsipiny Mosesy lasa bibilava. Misy heviny daholo zany
Mbola wazaveko anao miandalagna hoe ino mo dikan'izany bibilava zany ndraiky. Agnaty baiboly ao daholo baka zany. Dia nanomboka teo revana igny tena igny tsy lasa teny Mosesy tsony fa raha vakinao amin'ny baiboly lasa ten'Andriamanitra. Ny minitra zavatra anankiray amasinonao, vavahanao, anognonanao herin'Andriamanitra, manomboka hoe tsy nenao tsony igny fa nen'Andriamanitra. Anao raha mitondra fo. Amen. Zay nahatonga ny Mosesy rehefa tonga tao Ezipta nisy fifaninanany. Natsipy Mosesy tegnanazy naova bibilava. Dia mba nagnano koa mpimoasy jiaby tamin'ny tanàna hita eo. Fa nateliny any Mosesy lay teny mpimoasy. Satria lasa tsy teny Mosesy tsony le teny fa lasa ten'Andriamanitra. Amin'ny fotoana anao mitondra lunette, mitondra mosoara, mitondra akanjo, mitondra bracelet, mitondra peratra, mitondra rojo, amasinonao an'Andriamanitra, manomboka eo igny tsy nenao tsony fa nen'Andriamanitra. Lasa zava-mahery, lasa misy pouvoir divine, lasa misy onction, lasa misy fahasoavana. Amen. Nenary lasa nabavy ny fitaovagna jiaby an-tragno ivavahako daholo. Agnisan'izany zao nenany ny parfum anaovako dia ivavahako. Re zanako reo saika magnatao daholo. Nareo rehefa andeha hianatra magnataova, mamporiporitsitra ila ake zareo. Mety tsy hainjareo dikany ankoatra le hoe magnitra, fa ambadika izy io misy zava-panahy zay afaka miaro, afaka mitahy, afaka misintona fahitam-pity, afaka mampandresy. Dia amin'izay fotoana izay ianao rehefa manana manteau spirituel, manana fitaovagna ara-panahy hoentinao raha sendra anao hiditra bureau-n'olona ka atahoranao voahilikiliky, aloha ianao miditra koa raisinao karan'izao le izy, mety montre io hoe amin'ny anaran'i Jesosy magneky iny any, tsy indesigny manjengy viavy de setrakitry gogna re ndraiky indesiny akagny ndraiky, mbo raha mbo mafoapoaka manjary baka ataonanjy. Tsy raha mampimoy be magnanjay. Iny tompony ianao iny tsisy maratsy moa izy koatra hoe viavy andeha ataonao vady, iko boka tsy azo koa tsy zingegna ke. Nisy raha laha tonga taboroko tao zay boka daganjay, nisy gnambavako izy mbo hita vady. Dia rehefa nagnontaniako izy, anao mora mbo fa nanjingy? Pastera, mpivavaka izy mbo anjingy? Ao zaro, namozara magnano akory. Iny volagniko ananjy, hitanao zay neny zao raha nizingeky vao azo. Fa tsy hoe isika mahita ananjy zao dia halleluia, tsy magneky izy koa atao halleluia zay fo. Mahita ananjy na dia amen. Tsy maintsy misy les jours sans date ako. Ka mba hatoroko zany ianao hoe an-tragnonao aza mba atao mihitsy hoe tsisy fitaovana, na io sira, na io menaka diloilo, na io rano, na io akanjo, tsy haiko zay zavatra mba hitanao hoe tokony azo atao. Za zao vetivety nandeha namonjy braderie zay, dia mba nahita za fitaovagna kely zay nividiko. Ly zavatra io manjary asivagna huile essentielle ambony eo, dia asivagna bougie kely zay agnaty dia mirehitra dia magnitra an-dragno. Ady gasy izy fa tsara, mahafinaritra. Dia efa nivavahako edy amin'ny anaran'i Jesosy hiantso fanatren'Andriamanitra mitokantragnoko ty zavatra ty. Fitaovagna nividigny tabazary zao zany, fa tsy hoe nafaragna tany États-Unis na nafaragna taizy. Sira zany misy amin'ny quartier-nariko, menaka zany manjary vangain. Dia andragnon-tegna zany aza mbo agnalagna raha karan'iregny, dia sagnatrianao alerte na sasakaligny misy raha hafahafa an-dragno ao, alevo regny ampiasay. Tsy zay na antsika fa misy problème. Allô pastera, pastera, i pastera nefa mierotro, izy mbo reraka amin'ny raha mahazo ananjy ke. Mandry izy dia amianao tsigny zay ny pastera ko tsy nandrambizigny tamirona-ndray. Pastera hafahafa antsovagny tsy mandray, mbola nandry izy tompoko.
fa atoroko anao zay le secret. Ninona zavatra ndesinao manomboka zao hoe tia pasteur ny naty tsy haiko anao ke zao roatra efa nitondra anao niany tsy maintsy hivavaka atsika vao miala eto. Sendra mbola tsy nitondra zavatra anao ndeso rehefa aveo ary amin'ny mega église ndeso après midi fa ho hitanao nge zany anareo andeha hagnano entretien anao mivarotra io alevo igny rano igny isaka nokatra labotika anao aza megnatra mpagnaody reto sara megnatra mamafy aody alohany anao nokatra tsena nandeha hiasa dia ataona amin'ny anaran'i Jesosy mandroso asanahy niany apariparaka anao hely sambo mampariparaka amen fa tsy mpagnaody fô tsangitsangegny mahay raha io fa atsika mpivavaka koa misy fahasoavana ary atsika ny tegna tompony azonareo ve zany fa mahatonga atsika midagnaka fogna amoahan'olo lamba mena sasany fa mangororo ya izy io za misy fotoagna amizay mbo demaka koa efa avy nanoky raha zegny nangalarin'olo fogna kokonay zay vani iro tsy mbo hinanagna namba raiky nefa de mamoa de nafarany nangalako tady mena regny naodidiko tamin'ny fotony takeo tady fogna abinay zany tsisy raha pare hoe nahodikodigna ana tamin'ny vatany koko hitake tady mena eo za hoe sahi mikitika an'io amizay manomboka niany zegny olo mandeha marindrina ake misy mandrary agny ino iarampaty aho zare fogna niaro koko io tamin'ny tady mena nafatotra anahy take atsika vao anaovanovan'olo démonstration mahiagny rantana donc antidaha igny mafy donc antibavy igny manomboka zao anao ndraiky tokony ataon'olo zegny mafy viavy igny mafy lehilahy igny satria managna an Jesosy ianao amen jereva nge Jesosy ndray andro hoe andeha agnasitragna olo jambany Jesosy revagny fa rora ananjy nampiasainy alainy rora ananjy ko potraka karaha zegny mihitsy feony potraka ozy de nafangarony tany mena de naosotro nazy tamin'ny masony olo jamba io après nahiritra le jamba ino zany zao secte zao zika zany mbola tsara nisy nefa tagnaty baiboly olo jamba ke nampahiratiny tamina tany mena sy rora Jesosy nagnany zay izy nefa nilaza zay mino aho izy ny asa ataoko no ataony ko ary anao asa lehibe lavitra noho izany azy izy possible zany anao io hagnano raha mbola tsara nisy tatamatavy teto satria managna an Jesosy manomboka zao ry havane alohaka andeha hianatra zanakanao ametrao tagnana ary même io tagnanao io azo atao manteau spirituel io aoka manomboka androany ny tagnako fitaovana mahery vaika aoka hoe ny tagnako androany ho feno osotra aoka ny tagnako manomboka androany ho isy afo aoka ny tagnako manomboka androany ho fanasitranina marary ho fandroagna démonia iasako fo amizay zanakanao ivoaka tragno mba metrao tagnana ny anaran'i Jesosy ho antegna voaro anare ny anaran'i Jesosy tsisy loza mahazo anare amin'ny anaran'i Jesosy tsisy aretigny mahazo zanako reto amin'ny otran'izany hatramin'ny ramosenao metrao tagnana hatramin'ny sipanao parenao tsy sarahany ya tahiny tompony ianao mba hontany kely le olona akaikinao mazava aminao verany koragny paster amen mba hontany izy ino le raha mba voarainy teo tapitra moko fotoagna antsika efa mihoatra loatra dia ho toizatsika ry mega église rehefa aveo manao invitation amintsika jiaby za mba miavia rehefa aveo amin'ny sivy misy fiara-misakafo any maimaim-pona misy bisy mitatitra maimaim-pona le retour tongava atsika rehetrarehetra andray fahasoavany hitsangana atsika hivavaka raha managna fitaovagna ianao igny ampelatagnanao igny raiso raha tsy managna moa anao dia ataovy ambonitra zao fotsiny ny tagnanao fa hivavaka tsika ray masinao amin'ny anaran'i Jesosy no hivavahako amin'ny anaran'i Jesosy no mba hiantsoko ny herin'Andriamanitra hikasika fiainan'olo maro amangy fitaovagna maro eto ndray ianao androany aoka niositra androany hidiny eto amin'ity toerany ity hitondra fanovana hitondra fanasitranana hitondra fitahina hitondra fiainana
hitondra fiarovana ary anbarako fa rava ny asan'ny démonia rehetra, rava ny asan'ny satana rehetra, tapatapaka ny zioga rehetra, nosotry ny fanamasina anampy anao, ampahery anao, anangana anao, anome anao fahasoavana. Tononoko manomboka androany fa lasa manteau spirituel ho anao ny tagnanao, ny fitaovagna zay raisinao, zay zavatra ho ampiasainao dia ho arahampamantarana sy fagagana. Zay mino an'izany manaova mafy hoe amen. Tia tanina mafitsika dia mahazo toerana ianao. Rehefa avy eo zany za mba manasa antsika jiaby, agny moka antsika manana fotoana hivalam-paragna tsara sady hivavaka ho an'olona maro za rehefa avy eo. Dia ao anatin'izay omany ny fanatotrao dia misy an'ireto boky kely reto araka ny efa fantatsika kely matsiro amin'ny teny malagasy izy reto 2,000 ariary ny vidiny. Dia misy an'le secret de business 3 ariary amin'ny teny malagasy daholy. Dia misy an'le hoe fivoarana ara-panahy 5,000 realy 75,000 francs zay azonao vidigna eto aloha eto rehefa avy eo. Dia magnarakaraka an'izay magnentagna antsika za rehefa avy eo mba ho tonga maro za teo igny ao anatin'ny fitombavaka antsika ry amin'ny mega église, fa ho isy fanafahana ngezabe, ho isy famangin'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina, ho isy onction indrindra fa miditra antsika mivolagna vaovao hiaraka andray fanasan'ny tompontsika sady hotsofogna rano anao mba ho tahina amin'ny agnaran'ny volagna antsika. Ray soariny fanatitra fa hivavaka tsika. Tompo ho tahinany regny famafazagna regny, ho tahina zay rehetra atolotry ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga dia mba tantazintsika le izy.